Takarivan'ny sabotsy fahavalon'ny volana jona mbola ampitsikina sy ankafaliana tanteraka no anaterako ny araba ny tokantranontsika indreto kilasoko vavy amin'izao alina izao ny vaovao isan'ny songadina aza mofo dia momba indrindra ny tontolon'ny politika manasongadina trano ny resaka fifidianana mofo izay milaza moa ny pahalalana iray honoré Rakotomanana fa tsy manana fahefana matra ny daty fifidianana ny gouvernemanta raha ny lalàna velona eto amin'ny firenena no jerena ankoatran'izay kosa dia manana ny heviny Andriamatoa Tsinona Andry izay milaza moa fa tsy vahaolana ny fanemorana ny fifidianana ary mbola ampahafantarina amintsika eto anatin'ity vaovao ity ihany koa moa mikasika indrindra ny fanomanana ny fetsim-pirenena izay ao ankalazaina atsoatsy manasana oara anaraka ny vaovao atra amin'ny farany tontolo politika izay ary mbola tsy ofisialy aloha hatreto ny volavolan-dalàna anemorana ny fifidianana amin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao raha ny fanzavan'ny prime ministre Omer Beriziki izay tsy mbola nanaosiny izay volavolan-dalàna izay moa ny andinindiny avy hatrany. Tsy nanao soniny volavolan-dalàna entina anemorana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 17 aogositra ho avy izao prime ministre Omer Beriziki raha araka amin'ny fanazavany noho izany dia mbola tsy ofisialy ny volan-dalàna iny aloha hatreto. No hazavain'ny prime ministre ihany koa fa mbola miandry filakevitry ny gouvernemanta ho tanterahana amin'ny talata ho avy izao andinihana indray mandeha momba izay. Mbola hoisy zany ny filakevitry ny gouvernemanta mikasika an'izay amin'ny talata io misaky ny talata moa misy ny filakevitry ny gouvernemanta dia hodinina indray mandeha ao zany le izy mba hifanaraka tsara ny interprétation de texte na ny fandikana fandikana tiako lazaina eto dikan'le lalàna zany fa tsy hoe akory hoe ahoana ny tena dikan'ity lalàna ty marina na ny avy ao amin'ny gouvernemanta na ny avy ao amin'ny senity mba ampirindra an'izay ampitovy an'ilay tadin-tokanga fa tsy hoe samy manana ny fahitany azy na ny interprétation zay ataony mikasika an'ilay lalàna. Andriamatoa prime ministre marina ve fa tsy nonosoniany ny fanambarana voka gouvernemanta farany toy ny ianao amin'ilay fanemborana fifidianana amin'ny 23 ao? Ny antony dia zao satria ny arak'ilay voalaza teo moa zany ny senity dia milaza hoe tsy anjaranareo ny mametra ny andro izay anemorana ny fifidianana na ipatana ny fifidianana fa anjaran'ny senity zay zavatra zay ka dia mbola mampirindra an'izay zany zao aloha rehefa mirindra izay moa ina ny tsy antony tsy isoniavana azy fa tsy maintsy soniavana le izy mbola tsy official le 23 août hatramin'izao zay mbola projet de décret. Mariana fa tany Antsirabe androany prime ministre Omer Beriziki nanatrika ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana sy ny andro nasionaly ho an'ny fanjarian-tsakafo.